miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tratry ny ty androany 20 Desambra mamaraparana ny taontsika ary andro vitsy dia vitsy isan'nisaina dia ho tonga ny faran'ny taona 2024 isaorana ny tompony fotoan'androany miarabantsika rehetra natratra ny andro androany nanana fotoana niaran'ny faly tao anatin'ireny andro maromaro izay nafantsirary avy nakalaza araka ny fombany ny nahaterahan'ny mpamonjy manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy ary mino afa mpifaliana indray no afatsika miona ao anatin'ity fandaran'ity sady tonga dia manohy ihany satria efa tena alina dia alina ny andro aty Madagasikara izay misy ny toerana anaovako an'ity fandaran'ity mandroso tonga dia mandroso ao anatin'izay hiditra ao anatin'ny vavakintsika araka ny efa fanomezana tamin'ny farany dia ny vavakintsika momba ny fanafana amin'ny fanana mampivezivezisaina ny amin'ny fanany sy fifantoana izay no lohahevitra ny zavatsika tamin'ny farany milohan'izay nefa dia mbola manamafy ary mamitena amintsika rehetra hoe satria avy nakalaza ny ny fotoana izay nahaterahan'ny mpamonjy daty niarahana ny fanarahana fotsiny ilay izy hoe ino ankalazana azy fa tsy mampanina izay daty tsy havanao anazy fa amiko dia tena zava-dehibe tena zava-dehibe izany hoe mankalaza ny nahaterahan'ny mpamonjy sika na dia tsy voafaritra mazava ao anaty baiboly ary ny andro nahaterahan'ny mpamonjy dia amiko kosa tena zava-dehibe mankalaza an'izany satria ny tao anaty baiboly ny andro nahaterahan'ny mpamonjy dia midika ny fotoana izay namonoana andreo zazakely be da be tsy manatsiny noho ny zavatra ny tahotra ny Herôda ny amin'ny fanjakany ho voahozongozona ny fahaterahan'i Jesosy dia tao anatina toe-javatra tahaka izany dia tsy dia tena nisy nanamarika fa nefa kosa tadideo fa ny mpiandro ondry tany an-tsaha ny magy ary dia tena nandeha dia nitady an'i Jesosy dia nekohaka teo anatrehana nanatitra fanomezana sarobidy dia amiko hoe raha zanak'Andriamanitra tsika dia tokony tena hankasitraka an'Andriamanitra be da be ny zavatra nitranga ao anatin'ny io daty io be da be ny mety asana fanompoantsampy izay natao tany amin'ny toerana tany Roma tamin'izany fotoana mety hoe mifanandrify amin'io daty io mety izay mihitsy ara mety ny nentina fikisena an'io daty io misy hevitra politika ny satana tak'izany fa amiko kosa raha zanak'Andriamanitra tsika dia izao hoe tsy daty no zava-dehibe amintsika satria tsy voafaritra ny daty fa ny zava-dehibe dia hoe teraka ho antsika Jesosy teraka aloha izy izay vao afaka nanolotra ny tenany teraka izy ary niara-nonina tamintsika izy dia mendrika ny omentsika voninahitra izy mihoatra lavitra noho ny nataon'ireo magy ny tokony ataontsika hoentintsika mankasitraka azy no fanoloran'ny tena dia angamba ny mino aho fa afaka nianoko an'izay fety krismasy fahatsiarovana ny nahaterahan'ny mpamonjy izay tsika tsirairay avy ary mino aho fa tena hoe Jesosy Kristy ny ivon'ny fankalazana rehetra tao anatin'izay fotoan'izay tsy aritra fotsiny iny satria indraindray mavesatra ny olona indraindray misalasala ny olona indraindray fa niady izao fotsiny hoe ataovy ilay izy ataovy ho an'i Jesosy ataovy ho voninahitran'Andriamanitra ataovy izy ny lohalarana amin'ny zavatra rehetra ataonao anatiny io dia ho hitanao fa anana fifaliana ianao aza manaiky ho andevozina intsony satria efa natsoina ho amin'ny fanafana antsika ataovy ny zavatra rehetra tena hoe ho an'ny tompo izay angamba ny amin'iny araka rehefa lazaiko dia androany tsika hiditra ao anatin'ny vavaka fanafana amin'ny fanahy mampivezivezisaina na ny fanahy sy fifantoana toy ny fampianarana izay nataontsika tamin'ny angambany tamin'ny herin'ny androany ve nefa tamin'ny herin'ny larobia raha tsy diso tsy tadidiko tsony
fa tamin'ny herinandro iny satria tao anatin'izay dia tena tao anaty fanenjena ny asa ao anatin'ny fanenjena asa sy ny komandy be da be dia somary sahirakirana ao koa ny olana resaka rano dia tena ifonana fa dia tena hoe izao ngamba ny fotoana tena mety araroantsika ny fotoana tsy andrelitsika fa avitrantsika dia hitondram-bavaka ny fotoana ngambany mialohany hidirantsika ao anatin'ny tena votoatin'ny fandaharana raha io misaotra anao indray izay manandratra anao izay Jehovah eto amin'ity toerana ity any amin'ny isan-tokantrano izay misy ny tsirairay avy dia ianao ilay Andriamanitra ny lanitra ianao ilay Andriamanitra Abrahama sy Jakoba ary Isaka ianao Jehovah no antsoinay ny fanatrianao no ilainay androany satria mbola sitraka indray nananay fotoana eto ahafanay mifampizara ahafanay mifampianatra ahafanay mifampahery ahafanay mifanampy araka ny tenao mifampivavampa ao sitrana ianareo miantso ny fanahy masinao kosa izay asa eto androany manona ny rano izay Jesosy manadio ny isan-tokantrano manadio ny fitaovana manadio ny toerana rehetra misy anay manona ny rano izay mamotika sy mandrava andreo karazana asa maizina rehetra izay mety anelingelinanay mamotika andreo fanapitroka hery rapitroka vava esorony loto rehetra Jesosy esory izay rehetra tsy afanay matsapa fanatrianao androany fa izay kosa dia hisaotranao satria lehibe ny fitiavanao tompo lehibe ny fahasoavana izay afanay mbola matsapa fanatrianao indray amin'izao fotoana izao misaotra Jesosy fa tena tianay ianao misaotra fa mbola afaka mifaly izay mbola afaka ny ravy tao anatin'ireny fankalazana maro samihafa ireny misaotra tompo fa ianao dia Andriamanitra tsy mamela anay ho irery mihitsy ianao mbola fiarovana avo anay mbola miaro ny tenanay sy nainay ny fanahinay ianao dia mbola tratran'izao fotoana izao izahay satria mbola manana hevitra anay ianao mbola manana zavatra ambara aminay indray ianao androany dia androany Jesosy aoka hietry aty aminay manontolo esory izay rehetra tsy avy aminao fa mitenena indray ianao Jehovah androany fa voninkaina anao ny mpanomponao apetraka am-pelantananao tompo ny fandaharana rehetra aoka ny eritsotra fanamasinao hiasa tsy anatinay hiasa tsy amiko izay mpanomponao asainao manao ny asanao hiasa amin'ny feo hiasa amin'ny sary hiasa amin'ireo tendretra izay afafy Jesosy mba tsy verimaina foana ireny raha tsy ambinina amin'izay rehetra ampanirahanao azy indray amin'ity anio ity dia misandraty ianao Jesosy androany aoka ny fanamasinao ny hitarika anay eto ny fanamasinao ny hanokatra ny masom-panahinay sy ny sainay indray androany atakaranay ny fahamarinanao satria rehefa fantatray ny marina dia marina ny manavaka anay tsy ho andevo dia misandrata indray eto ianao Jehovah tompomaro ary aoka ny ranao andrakotra anay andrakotra momba anay tsirairay avy mba tsy hisirika ho an'ny satana eto fa ianao ilay Andriamanitra ny voninahitra ianao no manjaka sy manapaka tokana eto androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany amen 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 mamerina fiarabahana ho antsika izay hoe zao vao manaraka ny fandaharana androantsika dia hivavaka momba ny fananfiny mampivezivezy saina araka ny jerevantsika tamin'ny farany dia io dia ireo karazana toe-javatra na zavatra na olona izay hoe mamilo ny fifatoantsika mampivezivezy ny saina amina zavatra tsy dia misy dikany lasa ohatrany le zavatra tsy dia misy dikany le zavatra tsy dia misy fotony no lasa hifantoantsika zay zany ny ity ny asan'ity fanahy ity eo amin'ny tontolo ara-panahy izy dia zavatra izay volen'ny satana eo amin'ny fiainany zanak'Andriamanitra atonga ny zanak'Andriamanitra tsy ho tafiditra ao amin'ny planina an'Andriamanitra atonga ny zanak'Andriamanitra tsy afaka andeha araka amin'ny fitarian'ny fanahy masina intsony dia lasa miala amin'ny planin'Andriamanitra ho azy ny vokatrio eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia izao lasa mitondra fahatarana io lasa mitondra sakana na hoe blocage lasa mitondra fampitena faravana ary mety afara amin'ny fahafatesana mihitsy ny ary izay no mahatonga amin'ny teny hoe mila mitandrina isika indrindra ao anatin'ny fotoana famaranana ny taona tahak'izao sy izay fietombohan'ny taona voalohandohany ireny misy asana fanabedabe miasa ao ambadika an'ireny ka raha vao tsy mitandrina isika raha vao tsy mifantoka isika dia lasa lasibatry ny fahavalo ao ambadika an'izay hoy izy ny teny n'Andriamanitra atao amin'ny Jeremia toko 4
Jeremia toko faefatra ny andininy Jeremia toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny ny voalohany sy faharoa dia hoe raha iverina ianao izy dia amiko no iverenanao ary raha naisitra ny favetavetanao tsy hoe masoka ianao dia tsy hivezivezy foana. Io le fanahiny mampivezivezy zay lazaina zany hoe misy fotoana tsy ny sainao intsony no mivezivezy fa le vatan'le olona mihitsy mivezivezy. Lasa ohatrany hoe olona manjonjona fotsiny, lasa ohatran'ny olona tsisy tanjona satria tsy manana fifantohana intsony ny sainy ao anatin'izay. Misy tenin'Andriamanitra anankiray koa ao amin'ny Korintiana voalohany toko fafito ny andininy 5:30 rehefa nananatra zany Paoly dia niteny hoe ary niteny toy izany aho izy mba hahasoa anareo fa tsy hanengotra anareo amin'ny tady vavarana fa mba hanaovanareo izay miendrika sy toeranareo tsara ho amin'ny tompo ka tsy vezivezy ny sainareo. Hoy izy hoe tsy hanengotra anareo amin'ny tady vavarana. En version française izy dia miteny hoe non pas pour vous mettre en laisse zany le inona loatra ny ceinture fatao amin'ny alika le hoentina ohatr'izao reny dia tsy hoe hozy izy hoe ho atao an'izany akory nareo hoe hanengotra anareo amin'ny tady vavarana, tsy izay akory ny anton'le fampianarana fa ny mba hahatonga anareo tena hoe ho mendrika, hanaovanareo izay mendrika sy hitondranareo tena tsara ao amin'ny tompo ka tsy hivezivezy foana ny sainareo, mba tsy hivezivezy ny sainareo. Tsika zany rehefa tena manaraka an'Andriamanitra manko dia tokony hoe hifantoka ao amin'Andriamanitra araka ny tenin'ny mpanao salamo amin'ny salamo 220 hoe miatombena amin'ny Jehova ianao ry fanahiko. Tena hoe mila miatombona amin'ny Jehova ny fanahintsika. I Jesosy Kristy no tokony mbanjintsika satria izy no tompony finoantsika sady mpanefa azy. Fa ny fahavalo dia tsy mamela anao hifantoka zany. Ny fahavalo dia miezaka mamorona tabataba manodidina anao. Ny fahavalo dia manao ny fomba rehetra tonga anao tsy dia tena hoe ahazo aina tsara ao anatin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra mba tonga anao tsy hifantoka satria raha vao mifantoka ianao dia lasa tsy sirika ho an'ny fahavalo. Fa raha vao tsy mifantoka tsika dia lasa lasibatry ny fahavalo. Ohatra raisiko ity zao satria rehefa mandinika ny tantara naterahan'i Jesosy dia tao anatin'ny vanim-potoana fankalazana iny dia misy an'le hoe ny mago izy nanatitra fanomezana ho an'i Jesosy dia rehefa vita iny dia niseho tamin'ny nofy tamin'ireo mago ireo ny fanan'Andriamanitra zany. Andriamanitra zany niseho tamin'ny nofy ny teny andreo mago ireo hoe tsy miverina any amin'ny Herode intsony nareo fa tonga dia mandeha. Dia nandinika hoe satria za efa mampianatra antsika foana isan'andro hoe Andriamanitra dia miteny amin'ny alalan'ny nofy. Raha vao tsy mifantoka tsika dia tsy hatadidy nofy mihitsy. Ny olona tsy manana fifantohana, ny olona ao anatina tabataba sy resaka fisavoritahantsaina tsy afaka ny hatadidy nofy dia izy mieritreritra ho hoe tsy manofy. Fa za tena miteny anao ny olona rehetra dia manofy isan'andro fa miankina hoe ny hery ao anatinao hoe matazona nofy ianao, matadidy nofy ianao sa tsy matadidy. Fa rehefa mandinika hoe raha zany moa zany reto mago reto varim-bariana fa tsy mitandrina dia tsy natadidy nofy dia nandeha niverina tany amin'ny Herode ihany. Tonga dia niova tanteraka zany ho any tantaran'izao tontolo izao. Fa Andriamanitra moa rehefa miasa dia tsisy mahasakana. Fa lasa fotsiny saiko amin'ity resaka tsy fifantohana ity satria za tena matsapa hoe be da be zany ny olona tratra n'ity olana amin'ny resaka tsy fahaizana mifantoka ity. Raha ohatra ka androany ianao vao manaraka ny fandaharana dia iangaviako ianao rehefa aveo jerefo ny fandaharana tao alohanany ity satria ao anatin'izay nampianatra namakafaka be momba n'ity hoe fanahy tsy fifantohana ity. Ohatra ny ahoana ny fomba ahafantarana azy, ohatra ny ahoana ny fomba fisehony, inona ny antony ary inavy ny tokony atao ahafana miady amin'izay. Efa ho velabelarina izay tao anatin'ny fandaharana
talohany ty androany ty fa androany kosa atsika tonga de hiditra ao anatin'ny vavaka hiditra ao anatin'ny vavaka tsika arak'izay fa nifanarahantsika satria ny fandaharana tsy hoe mampafantatra anao tsy ny fotsiny fisian'ny olana fa sady mampianatra hoe inona ny vahaolana ahoana ny alana amin'izany ary mampianatra tsika hivavaka aleo tena ahafahana mandresy ny asan'ny fahavalo izay mangeja sy mamaritra atsika zay no ela riavana makatoerana tsara ianao mety any an-dalana ianao manaraka fandarana mety mitondra fiara ianao tsy afaka mijany ianao tsy afaka ny anakipo maso ianao tsy afaka ny akatoerana ianao fa za miteny ianao aka tena hifantoka ianao androany fa ny zavatra fantako de za hoe raha ny zanaka no manafaka de ho afaka tokoa ianao androany manomboka sokafo ny vavanao androany hifona eo anaty antompontsika androany ny am'ireo zavatra rehetra zay mety mahatonga anao voazony ny am'ireo zavatra rehetra zay mangeja sy mamatotra atsika mahatonga atsika tsy anana fifantohana mahatonga atsika hieritreritra mandefa heritreritra lavitra foana mahatonga saitsika mivezivezy tsy miatombona androantsika de hivavaka hanomboka hifonitsika raha mety aminao de sokafony vavanao tena tsory eo anaty antompo satria ozy izy ny tena Andriamanitra hoe izay mitsotra ka mahafoy no mahazo famindram-po raha tsy hitanao zay tenenina de azonao atao tsara ny manaraka ny vavaka zay teneniko fa tena sokafo ny vavanao tena aoka tena hoe amoaka feo ianao fa tsy hibitsibitsika fotsiny hiteny tahaka manam-pahefana ianao androany mba hafanao mandray fanafana hanomboka hivonitsika androany manantrona anao androany Jesosy satria fantatro fa ianao no Andriamanitra mamela ny elokay manafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra zany Andriamanitra no nanoloranao ny zanakao lahy tokana malala anao mba hafamonjena anay mba fanesorana ny fahotany zao tontolo zao ny raha zay nalatsakao androany zay Jesosy mangataka ny famindramponao ndray eto alohana sezany famindramponao sy ny fahasoavanao mitanondrika menatra zay Andriamanitra noho ny zavatra rehetra zay mangeja sy mamatotra anay mampisaraka anay aminao satria de tena tsapa anay Jesosy ny vokatra ireo zavatra ireo amin'ny fiainanay andavanandro indrindray ohatra ny ataonay kitotoa andrindray ataonay mandeha ho azy kanefa rehefa tena nianatra sy nandalina zay tompo de fantatray hoe marina foana ny teninao ny ataonay no manimba ny dianay de aminao ny testa ny fonay rehefa misy zavatra tsy mandeha rehefa misy zavatra bloqué rehefa misy zavatra tsy araka n'izay neritreretanay anazy androany Jesosy mangataka zay ny famindramponao ny am'izay rehetra mandoto anay mamindra-fo Jesosy ny amin'ny fahotanay rehetra mamindra-fo ny amin'ny fahalemenay ny amin'ny fahadisoanay mamindra-fo Jesosy ny amin'ny fomba fijery tsy mifanaraka amin'ny sitraponao mamindra-fo ny amin'ny fomba fisainana zay tsy mamevonahitra anao mamindra-fo ny amin'ny teniteny foana rehetra mamindra-fo ny amin'ny tsy fahamarinana mamindra-fo Jesosy ny amin'ny kitotoa sy ny tandrevaka rehetra zay manokatra varavarana amin'ny fahavalo eo fiainanay andro azy zay Jesosy mangataka ny famindramponao ny am'ireo resaka rehetra zay eninay ny am'ireo resaka rehetra zay mandoto ny sofinay mety teny nivoaka indray mandeha tamin'ny vavan'ny olona anankiray Jesosy fa manakoako avo zato hoe arivo eny aty anatin'ny sainay aty ny zavatra kely ny tenen'le olona mety efa tamin'ny firy-taona lasa mandrak'androany mbola zany manakorotana ny sainay mbola zany mampalasa sainanay mandrak'androany mamindra-fo Jesosy ny am'izay rehetra nanoloranay ny sofinay ihaino hainy ny teny foana rehetra zay teneny ny teninao de miteny mihitsy hoe aza mihaino hainy foana ny teny rehetra zay teneny aza mihaino hainy foana ianao zay anao ndreo de aheno ny mpanomponao manozona anao mamindra-fo ny am'izay rehetra nanoloranay ny sofinay ny am'ireo fosafosa ny am'ireo ady ny am'ireo fitsaratsarana ny am'ireny olona mitangorongorona ao anaty korotana ao anatin'ny ady ao anatin'ny fitsaratsarana sy fanameloana mandoto ny sofinay
Mamindrafo Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra zay nijery masonay, nandoto ny fanahinay, mahatonga anay tsy hifantoka aminao, mahatonga ny sainay lasa lavitra, mieritreritra lavitra. Ny amin'ireo karazana tabataba, ny amin'ireo karazana adiady sy korotana, ny amin'ireo karazana resabe. Zavatra indrindray, zavatra tsy tokony hidiranay Jesosy, hidiranay. Mamindrafo Jesosy. Ao ireo olona mety manana toetra ratsy, tia misavasava telefona ny olona, tia misavasava zavatra olona, dia mahita ny tsy fahitany, dia lasa maloto ny saina, maloto ny fo noho ny zavatra hita amin'ny maso. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo aminay satria zavatra maro tahaka an'izany no mamandrika anay, manakana anay tsy hanana fifantohana aminao. Mamindrafo aminay ianao androany. Ny amin'ireo karazana adi-tsaina, ireo karazana tahotra sy fanahiana rehetra, vokatry ny tsy finoanay. Ianao nefa miteny hoe apetrao amiko ny fanahianareo rehetra, ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko izy ianao. Aza mierikerika fa ianao no Andriamanitra, ianao ny karakara, ianao ny sahirana, mandra-pantitray, mandra-pahavotsvolonay. Teninao zany fa matetika izay tsy miaino an'izany, fa diso mifantoka amin'ny zava-misy loatra izay, diso mifantoka ny amin'ny zavatra hita amin'ny masonay, ny fahatsapana rehetra aty anatinay izay, dia manadina anao Andriamanitra. Mamindrafo Jesosy. Ny amin'ireo karazana toe-po aty anatinay, vokatry ireny tsy finoana ireny indrindraindrindra, ny akivia, ny fahaverezan-kevitra rehetra. Mamindrafo Jesosy. Ny amin'ireo ratra-po rehetra sy ny dona mafy nahazo anay ihany koa, mety misy nandalo fahoriana, misy Jesosy namoy malala tao anatin'izao hoe fety fankalazana zao, mety misy tradoza, mety misy tratra ny fahadisom-panantenana. Mamindrafo Jesosy. Ninona ratra-po mety nahazo, mety mbola mangeja, mbola manavesatra anay, mamatotra anay, mahatonga anay tsy hanana fo tena mifantoka aminao, fa mbola mitsingevaeva zay, mbola topatopa ny alon-drano zay, mbola mikovenjivenjy ny sainay, mbola latsanena indrindray hoe raha ohatr' izao no natao dia nanahoana, raha ohatr' izao no natao, nefa zavatra efa vita tsisy nininona azo atao intsony. Ary zany mahatonga anao miteny mihitsy hoe aza misaina ny lasa na matsiaro ny taloha, fa ino za efa anao zava-baovao anao. Mamindrafo Jesosy ny amin'izay rehetra tsy fahaizanay mamela ny lasanay, mamindrafo Jesosy ny amin'izay rehetra tsy fahaizanay manaiky ny fitantananao, fa manavesatra anay reny indrindray, reny no mandreraka ny fonay. Mamindrafo Jesosy. Ny amin'ireo karazana zavatra marobe sahaninay, ny amin'ny resaka surcharge na activité, ny adidy maro samihafa, ny asa mandrarà, ny fitadiavam-bola, ny andraikitra ao anatin'ireny fikambanana maro samihafa ireny, dia tena feno fandaharam-potoananay, tsy dia misy toerana intsony ny amin'ny fiainam-panahinay, ny amin'ny fandiniana soratra masina, ny amin'ny fiaraha-mivavaka eo anivon'ny fianakaviana, lehibe samy maka ho azy. Mamindrafo Jesosy. Ny amin'ireo fahavarim-bariana ireny isan-karazany, satria dia tena be rihana sy maro ahina tokoa izay matetika. Mamindrafo ny amin'ireo namana, ny amin'ireo olona rehetra izay mifanerasera aminay, ny amin'ireo naman-dratsy rehetra izay mamilo ny fifantohanay. Mamindrafo Jesosy.
Mamindrafo aminay Jesosy. Fonanay tao anatrehana ireo karazana médias sociaux rehetrarehetra, ireo karazana réseaux sociaux rehetra. Zay lasa tena manandevo indraindray Jesosy. Tena manandevo Jesosy indraindray satria ninona ataonay dia miaraka eny foana ny telefona. Ny sasany ara indraindray efa ny anaty trano fivavahana mbola manaraka ny telefona. Ny hafarany latsaka ny anaty trano fivavahana. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo satria lasa manandevo anay re. Lasa tahaka ny sampy manaraka anay amin'izay rehetra alehanay re. Raha mba ny teninao, raha mba ny baiboly moa no mba ataona tahaka izany. Fa tsy izany anefa Jesosy. Fa raha mijery telefona ary zay, folona roapolo isan-jato ny fotoana ihany ny tena jerevanay toriteny sy fampianarana. Fa matetika dia ny zava-pôna, zavatra mampime, zavatra tsy dia misy fotony no tena andaninay ny fotoananay. Hitanao nge reny Jesosy. Zany mahatonga ny ara-pananay maimaina. Zany mahatonga anay ohatrany mangozogozo, tsy tena mijoro tsara. Satria kristianina tsy ampy sakafo zay. Kristianina marefo. Mamindrafo aminay Jesosy. No ny akamona rehetra zay mahatonga anay anao kitoto, mahatonga anay anao tandrevaka ny amin'ny fiainam-panahinay, ny amin'ny fiarahana aminao, ny amin'ny fiainam-bavaka. Mamindrafo Jesosy. Indraindray ne Jesosy dia tsy vita akory ny mamaky baiboly raha tsy efa any am-piangonana. Dia tsy misokatra intsony ny baiboly raha tsy efa makany am-piangonana manaraka. Ny sasany ara zavatra tsy hitany ela be hatramin'izay adinika tao anaty baiboly le izy. Fa saingy le baiboly tsy misokatra mihitsy dia adino hoe tao na sy nazy. Mamindrafo Jesosy. Mamindrafo Jesosy satria zavatra maro tahaka izany no ahafahan'ny Satana mamandrika anay, mamafy favarim-barianana eo amin'ny fiainanay. Mamindrafo aminay ianao Tompo satria ny tena marina dia tsy nanao anao loha laharana mihitsy zay. Mamindrafony amin'izay rehetra tsy nahaizanay nanome voninahitra ny anaranao Jesosy. Mamindrafo aminay ianao satria fantatray fa raha ianao tena nataonay loha lahara, tena kosa mitany ara-pananay sy ny ara-nofinay rehetra. Zany nge mahatonga anay mivezivezy foana araka ny teninao. Mivezivezy foana zay, mitady vahaolana etsy sy eroa. Tahaka ny alin-drano zay atopatopany fotsiny. Mamindrafo aminay ianao Andriamanitra. Mamindrafony amin'izay rehetra nahafahan'ny Satana miapanga anay. Na inona mamindrafony amin'izay rehetra nahafahan'ny Satana nangeja sy namatotra anay Jesosy. Fa androany izay miantso ny ranao. Ny ranao tononoko mikorina ny amin'ny isam-batan'olona any amin'ny isa-tokantrano iray izay manaraka an'izao vavaka izao. Aoka ny ranao Jesosy rotsaka androany. Aoka ny ranao amelo androany. Aoka ny ranao anadio anafaka anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra manomboka ny etapin-tokatra. Amparaty amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany. Aoka ny ranao amafandreo soratana ny didy rehetra izay ny ampanga anay na fahavalona matotra anay. Mety misy aminay Tompo voafatotra any ambadimbadika any ny fisainana, ny fieritreretany. Mahatonga azy tsy manana ny atao hoe présence d'esprit mihitsy. Mahatonga azy ohatran'ny olona tsy tompony tenany mihitsy. Dia gaga ny olona hoe olona manana na izy azy, olona manam-pahaiza, lasa verisaina. Jesosy mamindrafo ianao, fa mpanafaka ianao ary mahery ianao no mpanafitra anay. Noho ny amin'ny ranao izay nanavotana anay, satria ianao dia niteny mihitsy hoe tsy mivolana
arena ny fidianana anareo dia tsy volana arena no hanavotana anareo fa androanao ka andranao no entinao manavitra anay indray amin'ny anaranao Jesosy ny angatana izany ainjiro ny tananao maka ny tsirairay avy na iza nanodina ny tsirairay avy na iza ny toerana nangejana ny ainay ny fananay androany avoay amin'ireny toerandre zay Jesosy noho ny amin'ny herin'ny drana avozindray ny aty anatinay manontolo averenao amin'ny lohan'ny indray ny momba anay rehetra averenao amin'ny lohany ny fahasalamana ara-pananay ny santé mentale anay ny santé émotionnelle anay averenao amin'ny toerany Jesosy averenao amin'ny lohany avozindray zay androzany androany ireo karazana oppression diabolika rehetrarehetra zay mangedy sy mamatra anay any anatin'ny saina ihany misy eritreritra mibosesika Jesosy misy eritreritra tsy voafeh zavatra tsy eritreretinay zavatra tsy saintsainay koa dia tonga mibosesika any anatinay ihany satria misy manao manipulation any ambadimbadika miezaka manipuler anay à distance androany amin'ny anaranao a Jesosy manda sady mamotrika andreo karazana moyen de contrôle à distance rehetra zay ampiasain'ny fahavalo manipuler ny eritreritray ny fisainanay amin'ny anaranao Jesosy amin'ny teko sy andravako andre ireo karazana fombafomba rehetra entina manao ny hypnotisme ny méditation ny yoga ireo karazana fombafomba rehetra entina manipuler ny fisainana sy ny fieritreretanay androany poterinay sy ravany amin'ny ranao Jesosy lavinay daholo reny androany tapitra androany ny mission anao satana teo amin'ny fiainan'ireo olona reo na fomba hoana na fanao niditra any amin'ny fisainan'ny olona manipuler ny fisainan'ny olona mampisesika fisainana ratsy fisainana vetaveta fanirian-dratsy fanozonana fankahalara na inona mahatonga andreo olona reo ohatrany tsy tompony tenany tsy afaka manana hery feno miatrika ny réalité ny fiainany fa mandany rondoa amin'ny zavatra tsy misy dia androany potehako zany laviko zany miongotra any amin'ireo olona reny zay rehetra nataonao amin'ny anaran'i Jesosy ireo karazana fausse occupation rehetra Jesosy be da be aminay ne Jesosy variana manao ny zavatra tsy tokony ataonay ireo karazana faux projet rehetra Jesosy mamindrafo aminay ninina ireo zavatra rehetra fampanantenana tetika fikasana fiara-miasa resaka faux projet be da be nampiasain'ny satana nanodina anay hiala amin'ny lalanao efa misy programme efa matotra Jesosy ny fitatranana ny fiainanay fa tonga satana maniraka olona avy any dia mitarika anay dia manao lela mamy dia mahay mampiresaka dia vo miroboka anatin'ireny zay nefa mandritra ny fotoana zay lany fotoana manao an'iny efa miodina angalary ny anjara voatendrinay fa riny zay Jesosy dia lasa mandamoka le anjara fitahina zay andrasanay ndraindray satria variny zay satria tsy mifantoko zay dia rebirebe ny fahavalo fotsiny mamindrafo aminay Jesosy ny amin'ireo karazana fampanantenana pokaty rehetra ny amin'ireo karazana fanafampivilina ny amin'ireo karazana fanamamitaka rehefa aminanina lainga rehetra zay nafafitany amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra na tamin'ny alalan'ireny mpanompon'Andriamanitra sandoka reny mahatonga ny olona hifikitra amin'ny zavatra tsy misy amin'ny zava-poana amin'ny lainga ampiala azy amin'ny lalana zay efa nisoretanao azy mamindrafo Jesosy na iza voagejan'ireny zavatra ireny amin'izao fotoana izao ary na iza toerana nangejanao azy ry satana amin'ny mampanompony Jehova manjijy anao vahanao reny olona reny na iza toerana nametranao amin'ireny olona reny dia androany Jehova mangataka ny sandrinao mahery manala ny tsirairay avy any amin'ny toerana zay nametrany satana azy dia mamerina azy eo amin'ny lalanao amin'izao fotoana izao amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany
mila miditra ao amin'ny programanao zay Jesosy ao anatin'izao fotoana fohy sisa amaranana ny taon'izao mba fanay mahita voninahitry ny anarana ary na inona n'inona ireo karazana zioka rehetra zioka amin'ny fanandevozana rehetra zay nataonao amin'ny fiainany tsirairay avy ireo karazana zioka rehetra zay abosokainao tsirairay avy ry Satana mahatonga ny olona tsy manana fitsaharana mahatonga ny olona iaina tahaka ny andevo mitotototo lava berena sy maro ina androany tapaka amin'ny anaran'i Jesosy zany tapaka zany zioka zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa aleonay mitondra ny ziokanao Jesosy ianao ane Jesosy ny teny hoe mora sady maivana ny ziokanao ary ianao malemy fanahy sady tsy miavina-po aleonay manompo anao Jesosy aoka ny ziokanao no entsinay manomboka androany ireo karazana endrika fanandevozana rehetra zay nanandevo anay hatramin'izay lavinay amin'ny anaranao Jesosy tapary amin'ny ranao ireo zioka rehetra zay mety mangejangeja sy mamatotra anay tao anatina fahazaran-dratsy tao anatina fampitena faravary vokatry ny fahavarim-barianana vokatry ny tsy fifantohana mamondrafo Jesosy androany ongoto daholo zay rehetra tsy avy aminao ongoto zay rehetra tsy avy aminao aoka ny tananao mahely de ny fanamasinao le ratsy tananao velona anombotra zay rehetra tsy namboleny tananao any anatin'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao amin'ny anaranao Jesosy fa mangataka izay Jesosy manomboka androany aoka ny ery fanamasinao hiasa tsy anatsinay ianao fanamasina amianay fahendrena ianao fanamasina ny amianay fahaiza mandamina ary ianao ny amianay hery afanay mametraka anao loha laharana foana Jesosy amin'ny zavatra rehetra tena voninahitry ny anaranao ny antosinay omeo hery zay Jesosy afanay manavaka ny zavatsoa amin'ny zavapoana araka ny teninao satria anao de miteny mihitsy hoe raha manaraka raha manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zavapoana ianao de ho solom-bavako tsy vezivezy foana androany Jesosy omeo ny herinao zay afanay manohitra an'ireo karazana fakapana rehetra ireo karazana fandrika rehetra mba tonga anay tsy hidikiditra foana amin'ny afera tsy tokony hidiranay ny amin'ireo karazana ady sikorotana zay tsy tokony andraisanay anjara arovy amin'ireny zay Jesosy androany aroviny amin'ireo karazana tabataba rehetra zay manodidina anay zay mba fanay manana fifantohana fenao aminao amin'ny anaranao Jesosy ninina ireo karazana fifanakalozana rehetra ninina Jesosy ireo fomba nentina namarotana anay ny fisainanay ny fahaizana mampahalalànay ny faranita-tsainay ny compétence ny capacité intellectuelle ny motivation tany amin'ny tontolo ara-panatana androany fonanay tao anatrianao reny Jesosy na inona antony ninina fifanarana ninina voady ninina ireo karazana varotra sy fifanakalozana tao anatin'izany ninina fanomezan-dalàna procuration autorisation androany fonanay tao anatrianao reny Jesosy tsy hoanay reny de potenay sy ravany amin'ny ranao tsy hoambilona tsy anakely tsy anapahefana aminay tsirairay avy de potenay daholo ireo karazana endrika manipulation rehetra ireo karazana fifanakalozana sy varotra rehetra zay natao mahakasika anay nentina nangalarana ny fahaizana mampahalalànay ny fifantohanay ny faranitany sainay androany amin'ny anaranao Jesosy miantso an'ireo fananay ny amboroanay ny fieritreretanay ny sainay zay rehetra ami'ireny any ambadimbadika any
zay rehetra mbola voageja sy voafatra any ambadika any antsony amin'ny anaranao reny Jesosy de miverina any amin'ny vatany tsirairay avy amin'izao fotoana izao tonompo fa manomboka miverina amin'ny vatany tsirairay avy reny ireo zavatra rehetra nisy sy nitranga mampatitaka ny ati-dohanay mampatitaka ny fieritreretanay sy ny fisainanay mahatonga anay tsy fantoka aminao androany tsy hoahako daholo reny de poteko siravako amin'ny rano Jesosy de fafako amin'ny rano Jesosy mivokatra reny fa tonompo fa miverina amin'ny laoniny ny tenanay nenay ny fananay amin'izao fotoana izao amin'ny anaranao Jesosy nangatahako an'izany ka na inona inareo karazana zavatra rehetra izay ataony ambadibadika ireo karazana herinody sy asa mifampisafidy sy fomba mampanao rehetra zay atao aminay tsirairay avy ireo atao amin'ny lohanay atao amin'ny ati-dohanay ireo karazana mpanompony satana zay mitanika ny ati-dohanay any anatin'ireny vilany longo reny mahatonga aretina ndoa tsy mitsahatra mitondra fanaintainana any amin'ny loha any amin'ny atroka vokatry ny manipulation ana fisainana sy fieritreretana androany lavako amin'ny anaran'i Jesosy ravako de toeriko sy ravako amin'ny rano Jesosy toeriko sy ravako amin'ny rano Jesosy vaky reny vilany tany reny vaky reny vilany longo reny vilany mpamosavy reny amin'izao fotoana izao vaky daholo reny karazana chaudron rehetrarehetra reny amin'ny anaran'i Jesosy de mivoaka any daholo zay rehetra momba anay tanehana any amin'ny anaran'i Jesosy aoka zay rehetra mahandro an'io no tafalentika aoka izy no latsaka ao satria ny tenao de marina hoe arak'izay tianao atao aminao mba ataovy amin'ny afako tahaka izany ka raha manao an'izany aminay reo Jesosy de zay zany ny tiany atao aminy de aoka ianao ny anamarina ny teninao fa tsisy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy aoka ianao ny anamarina ny teninao Jehovah fa ianao ny amaly an'ireny fa zay kosa mangataka aoka ianao ny anafaka anay naiza mety nangejany fahavalo mahatonga ny olona verivery saina mahatonga ny olona arary andoto sy manam-pitsaharana vokatra ireo asana famosavina avy any atao amin'ny saina atao amin'ny loha reo fanahy malasa dala rehetrarehetra reo afatotra amin'ny rano Jesosy nareo lasa daholo miala reo fanahy malasa dala reo fanahy tsy fifantohana reo fanahy mampivezivezy saina mampirendreny eritreritra rehetra androany afatotra amin'ny rano Jesosy lasa daholo nareo miala amin'ireo olona reo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy evangelista fandroany Jesosy aoka ny eritsoso to fanahy masina ho amerina amin'ny laoniny ray ny fahasalamany sainay ny fahasalamany fonay ny fihetseponay sy ny finiavanay mba fanay manome voninahitra ny anaranao amin'ny anaranao koa Jesosy androany de lavinay ireo olona rehetra ireo zavatra rehetra zay ny rano satana eo amin'ny fiainanay ifonanay tao anatrianao Jesosy ny tsy fitandremana satria ndrendray zay de mieritreritra hoe tsara fanahy de mahafinaritra mifandray amin'olona nefa misy amin'ireny olona reny olona irany satana mitroka ny herinay mandany ny fotoananay ny amin'ny resabe ny amin'ny resapôly ny amin'ny voso-dratsy androany Jesosy ireo olona na zavatra rehetra zay natifafiny satana teo amin'ny fiainanay no volay satana teo amin'ny fiainanay mitsetitra ny fotoananay ny fifantohanay ny herinay androany lavinay amin'ny anaranao reny tapanay amin'ny ranao fifandraisanay amin'ireny lasa daholo nareo ireo karazana fanandeminy rehetra ireo fanandeminy ana réseaux sociaux ireo fanandeminy avy amina olona avy amina loka avy amina filalaovandratsy avy amina fisototoka fijangajangana na inona ireo karazana fialamboly isan-karazana kilalao maloto rehetra mandany fotoananay androany lasa daholo nareo lasa daholo ireo fanadiminy rehetrarehetra reo fanahy maloto rehetra zay mamaritra ny olona rehetra reo lasinareo amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny tsirairay avy nareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy lasa daholo aron'ny entanareo tapitra androany misy ao anareo miala amin'ireo zanak'Andriamanitra rehetra nareo amin'ny anaran'i Jesosy fandroany Jehovah mangataka ny Jesosy fanahy masinao manomboka ilatsaka androany de le fanahy fahazavantsaina avy aminao le fanahy fatakarana avy aminao ahatonga anay tsy ho tratry ny fandrika intsony
amin'ny anaranao Jesosy ny herinao no entsinay miala amin'ireny fandrika reny, ny herinao no entsinay miala amin'ny lehilahy izay miteny fitaka, ny herinao no entsinay miala amin'ny fandriky ny vehivavy janga. Teninao nge zany, teninao zany omeo fahendreny zay Jesosy. Afany mame voninahitra anao, aoka ny herinao ny asa aty anatinay mba fanifananay tena miatombona aminao, satria ianao Andriamanitra no antenainay, ianao ny vatolampy sy famonjenanay, ianao fiarovana avo anay. Androany zay te misaotra anao satria ianao manamarina anay, tenitenao marina aminay manomboka androany iny, tsy avelanao angozogozo mandrakizay ny marina fa ianao manohana anay. Te misaotra anao zay Jesosy androany satria manorina anay indray anao, manavao anay indray anao, ianao mahatonga anay hifahatra tsara tsy ho voahozongozona. Te mangataka Jesosy feheza amin'ny ranao fieritreretanay sy ny sainay, ahatonga anay ny sainay sy ny mieritreritra tsy renireny tsony manomboka izao amin'ny anaranao ny angatahako an'izany. Rakofy amin'ny ranao ny lohanay, ny fitadidianay, ny aparatokay, ny fonay fihetsem-ponay sy ny finiavanay, ny tenanay sy ny mombanay ray manontolo, tsy anana satana hirika intsony. Imanipule anay, anabosy anay, i-influencer anay amin'ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany. Androany Jesosy mangataka sokafo masom-pananay tsirairay avy, na inona fomba nentina nanaromana ny masony sainay masom-pananay, dia sokafo zany androany Jesosy, sokafo anao masom-pananay, sokafo anao ny sofim-pananay, afanay manomboka andre ny feonao, ahita ny fahitana zay asehonao. Diovy amin'ny ranao mombanay rehetra Jesosy, dia aoka ianao Jesosy Kristy le andria fiadanana anapaka aty amin'ny fonay manomboka androany, anananay fitsarana sy fiadanam-po. Mba afanay mitadidy hatramin'ny nofinay, satria rehefa tontolo tony sy milamina dia mora aminay matadidy nofinay, mora aminay ny mandray révélation avy aminao. Aoka ianao Jesosy ny ampitsatra ny tabataba rehetra manodidina anay, ny anjely masonao zay taona mitombo manodidina anay Jesosy, dia aoka iranao andringana ny fahavalonay, anendrika ny fahavalonay, ary tsy hijanona mandra-palandritra ndray, anananay fitsahara. Asa mamela anay, ivezivezy foana Jesosy, efa be nge Jesosy ny fotoana lalilany foana. Androany zay ao anatin'ity zoma farany amin'ity taona ity Jesosy mangataka no famindramponao, mba tovy aminay zay rehetra opportunité rateta ao anatin'ity taona ity, mba tovy aminay Jesosy zay rehetra efa nokasainao ho anay ka mbola tsy voarainay. Fa ny angatahako kosa dia omeo ny herinao zay afanay miditra ao amin'ny programanao, omeo ny herinao zay afanay mandray zay rehetra efa nomanao anay, hanomezanay voninahitra ny anaranao. Dia mankasitraka Jesosy ny amin'ny herinao zay miasa ny amin'ny tsirairay avy, misaotra ny amin'ny fananganana indray, dia omeo fifaliana ny tsirairay avy Jesosy, aoka ny tsirairay avy tsapa amin'ny fanatrianao sy ny alehiben'ny herinao zay miasa eo amin'ny fiainana. Za kosa amin'ny anaranao Jesosy mandidy zay rehetra ny roana sy ny lavina, didina tsy miverina tsony, tapana ny fifandraisana rehetra, ary zay rehetra tapaka tsy mitohy tsony, ary indrina amin'ny rano Jesosy ny varavarana rehetra, afatra koa fanapamalifaty rehetra,
tsy hamalifaty aminay sy ny ankonanay fianakaviana na manamantsaka izy zay rehetra mifanerasera aminay na ankolaka na mivantana indrindra fa ny mpanasoanay sy ny momba azy ny ara-pana sy ny ara-lofinay rehetra ny fanananay rehetra na antsana an-tanàna ny anjara vitana sy ny anjara rariny ny anjara lova rehetra tokony anay fa sy ho fefy zay Jehovah teo ka mivoninahitra ao an-drakotra anay ao ka mivoninahitra ao ameno anay ary ny fahazavanao dia tonga ny fahavalo tsisy ajanona eo anoloanay ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy dia mankasitraka tompo ny amin'izay rehetra efa nataonao sy mbola ataonay satria ianao Jesosy Kristy tiano mahatonga anay mpandresy ary manoatra no mpandresy misaotra fa noho ny amin'ny ranao zanak'ondry te mandresy indray zay tahina mihoatra lavitra noho ny andronay lasy zay ary mahery zay voninahitra ny eo anao Jehovah tompo maro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen 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 misaotra ny Jesosy tsika navita an'izay vavaka izay androany totosa somatsara ny vavaka androany voninahitra ho an'Andriamanitra rery any eto am-pamaranana dia misaotra anao zay nanaraka hatramin'ny farany ny vavaka izay niarahantsika nanao teto manentana hiditra ao anatin'ny famaranana nytaontsika ny tena tsara dia tena hoe manana toe-po tena manetry tena mitady an'Andriamanitra tsika raha azonao atao dia midira ao anatina vavaka fifadikanana mety tsy mahavita tontolo andro ianao mety maraina fotsiny vitanao na maraina anao mihinana dia ny atoandro mety tsy vitanao fa mivitanao fa mety hano any amin'ny telo anao tsy fantatro fa zao ny zava-dehibe dia tena hoe ataovy tena mifonao manana hetaheta hitady an'Andriamanitra aoka ianao tena hifantoka hitady an'Andriamanitra ao anatin'izao andro vitsivitsy sisa hifaranany taon'izao mba hahafanao miasure tsara miaraka amin'i Jesosy ny taona vaovao izay idirana indray manentana vavaka fifadikanana ho antsika tsirairay avy manomboka ara-pitso arakaraka n'izay vitanao fa raha azo atao dia tena hoe manomboka ara-pitso sabotsy lahady latsinainy vavaka 3 andro entintsika tondram-bavaka ny famaranany taona indrindraindrindra ny ahafahantsika miditra am-pandresena ny taona vaovao 520 indray ezaka araka izay azo atao hiditra amin'ny fantanetro takizao ao anatin'ireo 3 andro ireo akoatra ny vavaka efa fanao mahazatra isaky ny farany taona dia apetratsika amin'ny tompony fotoana rehetra fandroany aloha dia mifarana eto ny fandarana makasitraka atsika rehetra izay nanaraka hatramin'ny farany ny tompony ombanao ny tompony hampahita fity sy hampandresy anao zao ny afatra aminao hoe tany mafy izay anananao mba tsisy haka ny satrim-boninahitra le satria voninahitra mavesatra no omeny tomponao dia ny tompony hamehery anao hahafahanao mahazaka an'izany hahafahanao tena hoe mijoro ho fahavolombelon'ny asany Kristy dia manona fiadanantsika ny tompo amintsika tsirairay avy indray tahiny Jesosy daholo tompoko dia veloma daholo indray